Akafaliana trano tompoko lahy sokovavy ny fampiarabako aminao am'izao ariva ny alahady zao tapany faharoa ny fandarantsika androany na izana zany dia ho fitiantsika aloha ny tapany voalohany tamin'izany fandarana izay nivaniana ny professeur RABESA Zafera Antoine izany ny resakitsika ny amin'ny fanjakana SAKALAVA amin'ny Boeny ny resakitsika ny aviny teto amin'ny faritry Boina ny resaka ihany koa tsika ny tantaran'ny izany fanjakana izany anisan'ny resantsika tamin'izany ny fisitahany tany amin'ny nosy mayoty ny fareseny fanjakana SAKALAVA manoloana ny ireo fanjakana hafa izay nisy teto Madagasikara nitondrana ireo tandindon'ny maneho ny maha-Fanjakana azy tany Tantaran'ny ary niverenana izany ihany koa teto Mahajanga izay no santionany tamin'ny famitinana ireo resadresaka izay nifanaovantsika tamin'ny heriny androany indray tsika dia iresaka manokany any amin'izany antsoina hoe fanjakany Boeny zany inona no maha-Fanjakana ny fanjakana iray na nahoana ny endrikendrika izany fanjakana izany inona no hevitra ireo tandindona maro samihafa izay hitantsika amin'izany fanjakana izany professeur tongasoa ary mamerina ny araba ho anao amin'izao tapany faharoa ny fandarana izao fantaniana vetrany no apetrako inona marina moa no maha-Fanjakana ny fanjakana iray teo amin'ny tantara SAKALAVA amin'ny Boeny. Voalohany aloha ankafaliana marakariva eo anao ko amin'ny ianareo izay manaraka an'ity fandarana ity amin'ny radio télé nakay ary sorako manokana ny mpiara-miasa rehetra izay tsy mikely soroka fampidinika amiko fandaminana an'ity fandarana ity. Ny zavatra misy amin'ny finoana SAKALAVA amin'ny fitondrana SAKALAVA dia zavatra ohatr'izao. Ny mpanjaka dia hoekena toy ny Zagnahary latsaka an-tany izany hoe avy any amin'ny mpanjaka ny isiny fanelanelanana tanteraka amin'le Andriamanitra Andriananahary zay nanao an'izao tontolo zao sy ny mpiarabelona ambony dia ambony ametrahany SAKALAVA toerana misy ny mpanjaka fa mbola mitombo izy io SAKALAVA ny Boeny SAKALAVA ny Menabe dia ny hoe ny fitazomana fitehirizana ireo dady ny antsointsika hoe dady dia ireo sombim-batany mpanjaka nitondra talohan'le mpanjaka ankehitriny ohatra rehefa nitondra andeha mandiso arivo dia sombim-batany Andriamisara dadilahany ny sombim-batany Andrianday fotsy babany nenty avy any Menabe tonga taty Boeny ka tazominy satria amin'ny finoana SAKALAVA zay mitazona na mitahiry ny dady dia any aminy ny fahefana sy any aminy ny fankatoavana tanteraka ataony vahoaka. Zay mpanjaka mitondra zany dia adidiny ny mitahiry an'ireo dady ireo ary mikojakoja an'ireo dady ireo isan-taona amin'le antsointsika eto Boeny hoe fotoana ny Fanompoambe. Io Fanompoambe io zay ataontsika eto Mahajanga amin'ny volana Jolay ny fanaovana azy ao amin'ny doanitsika ao Tsararano ambony ao Antananarivo dia ny hoe haverina indray mandeha indray ny hasin'ny mpanjaka zay nitondra teo aloha mba hahafahan'izy ireo manana ny rariny ka hankatoaviny mpiarabelona. Io ny antsoina hoe manao fitampoa izy ireo avy any antsimo fa ny antsika eto atao Fanompoambe isan-taona io averina ary miaraka amin'ny vahoaka fankalazana ny fehim-potoana io. Ohatrany hoe zany raha tsotsorona atao ny Fanompoambe mba hifanakakezan'ny vahoaka SAKALAVA indray mandeha indray amin'izay mpanjaka nitondran'ny tany sy ny vahoaka teo aloha hatramin'ny fahavelona ka hatramin'izy efa maty dia mbola mitohy hatramin'izay ka hatramin'izao. Miampy zavatra anankiray mampiavaka ny SAKALAVA amin'io resaka fitondrana io dia ny tromba. Ny tromba tsy misaraka amin'ny fitondrany mpanjaka satria ny tromba zay amin'ny fahafantarantsika azy
ny esprit na ny fanahy ny efa maty teo aloha, ny mpanjaka efa maty teo aloha, ny tondra teo aloha efa maty, dia miverina indray ka mipetraka amina olona anankiray am'ireo vahoaka reo ary mampita amin'io mpiaramonina amponina ny zavatra everiny fa tokony hatao hitohizan'ny fanjakana zay efa tsy otsony izy fa maty hatramin'ny ela izy fa 100 taona mahery fa hitohizany zany fanjakana zany dia misy fampiresahana fanakalozana foana am'ireo razana mpanjaka efa maty reo sy ny mponina misy am'izao elanelany sa ny antsona hoe sa de reo olona ipetrahan'ireo razana mpanjaka reo mitambatra izy ireo ary mifampitohy. Rehefa miresaka le satsika sy le razana mpanjaka, inona no fiantsonan'izay? Zay ve le antsona hoe Kôsmôgônia sa tena zay tokotra ny antsoina hoe Kôsmôgônia zany hoe ny fahalalana entiny SAKALAVA itondrany fanazavana mikasika ny tontolo misy azy. Zany hoe amin'ny Kôsmôgônia SAKALAVA dia ny fiainany manontolo dia ao anatin'ny rafitra araka ny lazaiko teo fankatoavana ny mpanjaka mitondra androany sy ireo mpanjaka efa maty nefa mbola miverina mitamberina fampiresaka amin'ny mpiarabelona de zay no atao hoe tromba. Efa maty moa ny mpanjaka amin'ny SAKALAVA tsy atao hoe maty fa atao hoe folaka na mihilagna na merina moa ataondreo hoe miambo. Midika zany mihilana fotsiny izy folaka izy fa tsy potika. Mbola iverenatsika rehefa miresaka amin'ny fandarana fahatelo izy tsy potika zany hoe ny faty na ny mpanjaka hoe na ny olon-tsotra amintsika malagasy tsy farany io mbola misy zavatra mitohy aorian'ny fahafatesana. Zay zany fomba entiny SAKALAVA anazavany manodidina azy ny faneraserana misy amin'ny samby izy vahoaka, ny faneraserana fankatoavana sy fitokisan'ny tanteraka amin'ny fitondrana entiny mpanjaka ankehitr'io zay mahazo an'io fanjakana io no antony izy mitahiry ny razana mpanjaka efa nitondra teo aloha zay tehirizina ao amin'ny Boeny. Boeny teny Swahili izy io, teny Bantu, doa moa amin'ny teny arabo araka ny fahafantarantsika avy vavaka io, hataka io. Boeny asina ny amin'ny farany ilazana hoe toerana anaovana ny hataka zay ny hoe Boeny. Ka ao amin'ny Boeny itehirizana an'ireo dady ireo no agnanaovana ny hataka angatahana fitahina fanampiana avy amin'ny razana mpanjaka sy ny razana malagasy fomba malagasy rehetra ny ohatran'izany ary mangataka ihany koa ho an'ny Andriamanitra indrena nahary zay nahary ny lanitra sy ny tany. So de misy miheritreritra manko atsika hoe tsy mino an'izany Andriamanitra tokana zay nahary ny tany sy ny lanitra zany ao amin'ny Kôsmôgônia SAKALAVA. Misy de misy io ary tsy misy fangatahana atao na ataon'ny mpanjaka na ataon'ny sa na ifampiresahana amin'ny tromba na amin'ny fiarahamonina SAKALAVA sy ny malagasy rehetra ka tsy resahana hoe mangataka atsika amin'ny Andriamanitra indrena nahary amin'ny razana mpanjaka izy efa da manakasana amin'ny razantsika zay vao lazena inona le zavatra angatahana. Ohatran'izay ngamba ny tsara fatarina mikasika an'io Kôsmôgônia mbola ampiko kely izy asa ngamba ny mety fanandrifa amin'ny andrasantsika koa ny am'izay hoe hatramin'ny fametrahana ny trano zay mampiavaka ny foko SAKALAVA dia misy dikany daholo ny zoro-trano. Ny avaratra antsinanana toerana masina. Rehefa miditra atsika ao amin'ny tranony ampanjaka ao palenazy ao amin'ny Toany Miarinarivo dia amin'ny zorony avaratra antsinanana eo ihany nipetraka mpanjaka eo ihany ny olona manatona azy manajy azy mikoezy azy ary ny varavarana de roa ihany ray avy aty antsimo ray avy aty andrefana miditra ny olona avy aty atsimo mivoaka avy aty atsimo na avy ary andrefana ary aty antsinanana de tsy misy varavarana mihitsy. Io mbola ao anaty koa io anatin'ny Kôsmôgônia any ary tsy hito amin'ny SAKALAVA ny misy an'io fa manerana ny Madagasikara manontolo mijery atsika ao merina
jerevantsika tanàn'Ambohimanga, jerevantsika nanamboarana ny zavatra misy ary anaty rova ao Tananarivo na reo rova rehetra manodidina Tananarivo zay io ihany trano todika miantsinanana ny lohany avaratra ny farany aty andrefana. Io dia misy zoro masina ary misy zoro ihany koa fanandrify amin'ny andro na vintana. Mandeha tsika amin'ny toerana misy Antemoro, toerana misy Antandroy, toerana misy malagasy rehetra any avaratra any antsinanana, de io ihany ikambanany malagasy rehetra io. Lova efa hatramin'ny ela izy io fa tsy amin'ny Sakalava ihany misy azy, satria na de zareo vao tonga teto voalohany dia nahita fa misy vakoka nentin'ny arabo io. Ny anaran'ny andro malagasy rehetrarehetra na tsika Sakalava eto na izanaiza tsika de teny arabo daholo izy io. Isan'ny andro malagasy amin'ny teny arabo tsy ataontsika izy rehetrarehetra fa raha miteny azy hoe isa, roa, telo, efatra de izy ny arabo hoe wahid, ithnain, athalath, arbaa, efatra isantsika fa de reny ihany nentin'ny gasy anondron'ny andro. Wahid, al-wahid, al-ahad izay. Athina, al-thinain, ithnain, roa, alatsinainy io. Athalath, telo, atalata io. Arba, efatra amin'ny arabo, alarobia. Ohatran'izay daholo ikambanantsika malagasy io. Ohatran'izay koa ny vintanantsika malagasy rehetra io de teny arabo daholo. Iza tondran'io teto. Zay le hoe vakoka ikambanan'ny malagasy rehetra, fampianarana azy tsika avy any amin'ny niandohantsika avy any amin'ny firenena arabo tamin'ny niandohan'ny mponina malagasy de voatazona hatramin'izay ka hatramin'izao hanika ny zoro-trano, tranon'ny malagasy de misy dikany daholo ny zoro-trano rehetra fa tsy mitovy ny hasiny zoro-trano sy ny fomba tokony atao manoloana ny zoro-trano anankiray. Ohatra ny hitantsika amin'ny herina fotsiny resahako hoe samy miankandrefa mbaravarana daholo atsika menakavy zay de midika fa aty antsinanana tsy misy varavarana mihitsy fa any andrefany ihany misy varavarana. Mandroso aty avarapatana any ny toerana haja. Rehefa miditra amin'ny tranon'olona anao hitanao koa io any amin'ny tany Antemoro, ao Vatomasy, ohatra zay fa tany am'ireo Anteony reo de ohatran'izay ihany eto amintsika eto sy ny faritra maro eran'ny Madagasikara. Raha fitinina zany ohatran'izay ny fametrahan'ny Sakalava, ny fanazavana entiny mikasika ny tontolo manodidina azy. Veriko indray mandeha mifantoka mafy io amin'ny toerana misy ny mpanjaka sy ny razana mpanjaka sy ny singam-batan'ny mpanjaka zay tehirizinao amin'ny doany ary anaovana hataka. Ny toerana ilevenan'ny fanjaka kosa hafa ny antsony Sakalava azy. Io le antsoiny hoe mahabo. Toerana ambony foana nametrahana ny fasan'ny mpanjaka. Ary raha mijery atsika ao Merina ne misy mahabo misy naran'ny tanàna maro ao Merina mahabo. Misy doany betsaka ne ao Merina. Eo amin'ny 7 na 10 eo, 12 eo nisan'ny doany manodidina io Antananarivo io raha mba sendra andeha any ianareo de mba manontany eo ihany fa betsaka amin'izy ireo ny hitako ary mitovitovy tsisy valaka amin'ny antsika ty Mahajanga. Ny tromba mianjaka ny Merina de tromba tsika avy aty Mahajanga. Zany hoe misy tromba Andriamisara any, misy tromba Andriamandisoarivo any, ary raha tohizako izy io tany Afrika antsinanana ako tany Zanzibar de misy koa any ny razana mpanjaka avy aty mianjaka any ary tompoen'olona any arajain'olona any. Zay moa nataony zao Zanzibar Tanzania hoe kiboki de tromba ohatrany antsika ty de fantatry zareo any ndre Tianarivo fantatry zareo any, ndre Mahatindrarivo fantatry zareo any ary mianjaka manao teny Sakalava fahagola ary fantatran'olona any le olona mpikarakara azy ny dikany any Comore moa fa tsy resana na Grande Comore na Anjouan na Moélie na Mayotte raha teo moa andriantsolo milevinao. Ka zany hoe tsy mijanona fotsiny eto Madagasikara io Kôsmôgônia Sakalava io fa tonga hatrany velany hatrany Oman misy tromba mianjaka Andriamisara efa any amin'ny firenena arabo zany kaiky ny golfe persika zany hatrany dia mbola misy espace na elanelana ara-tany io zay ahafahany razana mpanjaka Sakalava miseho amin'olona ary mitondra fanazavana na mitondra hevitra mikasika ny fiarahamonina. Iverenao kely professeur raha sitrako ao le resaka hoe mpanjaka, tromba, fomasy, mpanandro ohatra ao anatin'le mpanjaka,
tromba pomoasy rana inona ny fifandraisan'izay atraiza no alebiazan'izay zavatra zay eo amin'ny fanjakana rehefa rava ve ny fanjakana andriamanjaka dia foana izy io fahitanao azy. Zavatra mitambatra io raha ny mpanjaka nisy teto Madagasikara, resaka mpanjaka Merina, mpanjaka Sakalava, reo ihany no tena natanjaka tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo, fanjakana Betsimisaraka, dia mitambatra foana ny fisiny olona mahalala ny tetiandro, mahalala ny vitana, maminany ny tokony iseho ka manampy sy manoro lalana ny mpanjaka mba tsy hanaovany foana mikasika ny fanapahan-kevitra raisiny na ara-miaramila io na ara-ekonomika. Akoatra fanjakana ny Merina, andrianam-pony Merina rehefa nampitambatra ny Merina dia niakatra teo ny zanany radama voalohany rehefa niambo izy dia nisy ny tao andapa tao Ambohimanga mpanandro avy any Vohipeno antsoina hoe Ndramahazonoro, tsy miaraka amin'ny rahalany antsoina hoe Ratsidikay. Ireo dia zao ny asany. Ndramahazonoro mampianatra sorabe amin'ny radama neka tsy kristianina, zaveko tsara, radama neka nianatra nanoratra sy namaky teny amin'ny sorabe aloha. Zay vao tonga tamin'ny 1820 ny anglisy nampiditra ny sekoly mampianatra amin'ny karaktera latin, ary tsy mahay manoratra amin'ny karaktera latin radama fa amin'ny sorabe. Ary hatramin'ny andrianam-pony Merina dia tsy manao fanapahan-kevitra raha tsy manontany ireo mpahalala ara-bintana, ara-tetiandro zay misy ao amin'ny lapa. Rehefa mandeha manao campagne militaire radama, arsika resahana zay ngambany rehefa avy eo, dia miaraka amin'eny foana Andriamahazonoro sy Ratsidikay, ny ray mijery ny rahona, ny ray mijery amin'ny tany, ny andro anaovana fanafiana, ny fomba anaovana fanafiana, ary ny toerana ipetrahan'ny tafika alohany anaovana fanafiana. Zay ny any Merina. Ny Sakalava dia ohatran'izay ihany koa, satria mitovy sekoly ray nianarana izy ireo. Io fomba fanandrona nentiny Antemoro ny voalohany indrindra mahita taratasy teto Madagasikara, so adinotsika zany tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo efa nisy ny sorabe, ka ny mpahalala Temoro ny nanaparitaka ny fahaizany manandro, zay ny anaran'ny malagasy rehetra, dia mitovy amin'izay koa ny mpanjaka Sakalava. Tsy misy zavatra ataon'ny mpanjaka ka tsy akany ny hevitra avy amin'ireo mpahalala ireo, piskidy io, mpanandro io, mpitahy io, ankoatrany le resaka mivantana ifanaovana amin'ireo fanahiny mpitondra teo aloha efa maty, zay antsoina ajotso ozatsika Sakalava ka antanina zao ny zavatra misy aminay ato, ka ahoana ny anaovanay azy. Nanao an'io daholo ny fanjakana teto na tapany farany atsimo na amin'ny farany avaratra, ohatran'izay koa zareo Betsimisaraka. Amin'ny Betsimisaraka ny misy tromba ohatran'ny antsika eto. Zavatra anankiray so hitako foana amin'io azo adinotsika fa mbola tsy nisy fidiran'ny finoana kristianina tamin'izany resaka ataoko zany. Finoana kristianina tsy tonga teto Madagasikara sy taty orina be taonjato efatra taoriany na tongavan'ny finoana silamo teto vao tonga ny finoana kristianina. Ary tany Tamatavy izy niditra, satria ao Sainte Marie ao misy eglizy voalohany katolika namboarina amin'ny trano vato talohany hitatsika ty Merina tamin'ny taona 1830, ny eglizy tao Saint Maria dia miaraka amin'ny diocèse ny Saint Paul à la Réunion. Fa taty Merina dia mbola tsy nisy finoana kristianina. Ny anglisy mitondra finoana kristianina rehefa nampiakariny radama taty Merina zareo tamin'ny taona 1820 vao nisokatra ny sekoly voalohany tao i Merina. Ary zavatra ohatran'ny mahatsikaiky ihany, ny tadiavin'ny radama dia ny ahay ny fomba mampanao ny tandrefana
hianatra maramila zany, hianatra varotra zany, fa nitadiavindreo olona nampianatra reo ndray ny ampiditra ny finoana kristianina. Zavatra roa samby hafa no azotsika resahana moa zany amin'ny manaraka. De zay vao tafiditra finoana kristianina, tafiditra zareo tsy naharitra ela akory raha vao maty radama en 1828 de nyroasin'ny ranavalona voalohany daholo ny missionnaire rehetrarehetra de niverina amin'ny fomba mampanao nentim-paharaza ny fitondrana merina. Izy antsika tsy mahalala ny tantarany kely malaza zay sampy ny koaizana atao merina. Izy antsika tsy mahalala ny antsika eto zay fantatratsika zany amin'ireo dady reo na ny fomba mampanao amin'le Kôsmôgônia manontolo ny malagasy resako fa tsy sakalava fotsiny dia mifantoka amin'ny hoe misy Andriamanitra tokana zay nahariny zao tontolo zao, fa misy fanelanelanana ihany koa amin'ny ondranahary tompony tany sy ny fanjakana sy zao tontolo zao io sy ny mpiarabelona de ny razana io. Tsika gasy rehefa mangata-pitahina mangataka amin'ny Andriamanitra sy ny razana. Miampy anankiray eo amin'ny sakalava razana ny mpanjaka efa mitondra zay azo antsoina ary fampiresahana satria mitondra fitahina ho an'ny mpiarabelona. Izy moa tsika tsy mangataka fitahina avy amin'ny razana raha mbola malagasy ihany. Io ny Kôsmôgônia hitambarany malagasy rehetra. Miresaka an'le Kôsmôgônia anao fa fantany anankiray napetraky ny olona sy tamin'ny fandarantsika tamin'ny heriny hoe inona no nahatonga n'ilay doany avaritra sy doany atsimo kanefany raha zay fombafomba andesanao zay de tokony ho iray zany lay doany teto Majunga. Zao ny zavatra nisy rehefa tonga niakatra amin'ny fitondrana ny zafikely ny Andriamandiso arivo. Zafikely Andriamandiso arivo niteraka izy Boena arivo. Boena arivo niteraka vitsivitsy maromaro 3, 4 ao anatin'izay Andriamatindry arivo de ao anatin'izay Ndriatianarivo, Andriamatindry arivo. Ny fanjakana dia nivantana tamin'ny Andriamatindry arivo. Any amin'ny fanjakana le raha alahany anankiray io zandrony io mba naniry ihany koa nitondra ohatran'ny aingany foko sakalava ty de ohatran'izay ihany nampisaraka ny Andriamanitra arivo sy Andriamandiso arivo samy zanaka Andriantavy fotsy izy reo dia tsy fanaraka izy mirahalaha de zao ary izy Ndriatianarivo allo za anao ohatran'ny nataony dady latsika zaho anefa aratra de nanainga izy samby zafiny Andriamandiso arivo reo ny ray mitondra teto Boina, ny ray mikisaka ny sintaka dia tonga hatrany Ambanja. Anankiray ny sintaka nandeha io taranak'Andriantianarivo zafikeliny Andriamandiso arivo ireo le antsoina hoe be mazava. Fa le avy ato amin'ny ilany le nivantana avy amin'ny Andriamatindry arivo samby zafiny Andriamandiso arivo izy rahalahy reo mitondra le sakalava be mihisatra. Ao anatin'izany ny ataontsika Majunga eto ao Boeny reo, ny ao Mitsinjo, ny ao Soalala, ny ao Analalava, fa ry zareo avy aty be mazava de hitantsika ao Antrema, ny mpanjaka Moanjy, ny mpanjaka Tsiaraso ao Ambanja. Ohatran'izay raha tsotsorona le resaka hoe be misatra sy be mazava. Taranak'olo raiky reo zay zadinotsika mihitsy. Taranak'olo raika fa misy hevitra tsy mitovy rehefa tonga fandovana ny fanjakana napetraka andeha Boena arivo. De ray nanome hilany be mazava, ndray nanome ny hilany be misatra. Raha sitrako professeur hiditra kely politika manoloana an'izay fizarana roa nataonao zay. Rehefa mijery ny tantaran'i Madagasikara tsika tao aorianany ady nandritry ny ady ny fanaovana tamin'ny vazaha de ny zara roa tanteraka de ny padesma sy ny MDRM. Maneho tsy misy hevitra mifandray amin'ilay fizarana roa ny fanjakana sakalava ve zay? Nisy tokoa zay ara-tantara ary mbola talohan'izay hatrany tamin'ny taona 1770 efa nisy an'io
fisehoany zavatra zay mifandraika tanteraka amin'ny fizarana misy amin'ny be misy raha tsy be mazava. Zavatra roa nandalo tamin'ny fotoana Sakalava averiko indray mandeha fandresako tamin'ny farany teo. Voalohany indrindra natongavany miaramila Merina dia ravany fitondrana teto, mpanjaka teto, Andray Manavaka Arivo na Andriantsoly na Tsilevalo lasa izy nankany Mayotte. Tonga ny fahatongavany tonga ny vazaha miaramila frantsay tamin'ny taona 1895 dia vao maika nalavi-trotraka ny fanjakana Sakalava teto satria lala voatango za tamin'ny farany tsisy heritsondry zareo. Fa zao zavatra nisy na tamina tongavany Merina na tamina tongavany vazaha Merina 1822 na tongavany vazaha 1895 dia ny mahamainy rehetra ny azahoana an'le dady hitazomana an'le dady satria ny fananana an'ino izy tsika tary am-boalohany dia antoka fa any aminao ny fahefana tanteraka hitondranao ny tany sy ny vahoaka. Io anatin'ny Kôsmôgônia fotorany finoana Sakalava. Rehefa tonga ny frantsay dia io ihany nampiasainy satria rehefa tonga moa ny frantsay nandositra ny Merina Ramasom-bazaha nentiny any angeny dady efa efatra reo ny tao satria fa nanampiniditra tao anisan'ny tao Andray Mandeso Arivo dia anisan'ny koa Andray Boena Arivo zay le hoe izy efa da manakasina nentiny tany Merina izy io mitazomina tany Merina io ny aiky ny Merina nentiny taona maro mitazomany andreo dady reo teto fa any tokoa mitazomana ny fitondrana sy ny fanjakana am'ireo dady reo. Ny commandant en chef taty nary raha manetaka zany na ny hafan'ny fadip tsy kristianina reo zay aza dinontsika mihitsy tsisy resaka kristianina zany fa mbola fomba finoana malagasy nentim-paharazana. Nino an'izay daholo fa zay mitazona an'iny zay nahafahana Andray Mandeso Arivo nahazo an'ity Madagasikara manontolo ity tapany andrefana manontolo nazahoany koa Andray Anday Fosy tany atsimo fa dia zay tokotrany ny finoana raiky tapisaka tamin'ny rehetra zay nanana fanjakana tamin'izany da Andrianampoly Merina raha ohatran'izay natongavany vahiny tany dia fankalazana fiderana ary fanekena fa any amin'ny raha vahiny Andray Mamelogna Arivo tokoa fanjakana fa izy mitahiry ny dady tamin'ny fotoana zany. Zay zany nandraisan'ny Merina azy natao foana ny fitompona fa huis clos fanompoana natao foana ary misy ihany tandapa nanao an'io tao amin'ny kamaramila tambony tao natany maro voay. Rehefa tonga moa ny vazaha nandositra dia nentinao tany Merina be dia be ny olona nanaraka an'iny tany Merina Sakalava mpanjaka teto tamin'izany Ramboatofa madama io Ramatoa io naraka an'io tany sy ny vahoaka maro be. Rehefa tonga ny frantsay dia mbola io ihany koa nampiasainy hoe koa satria reto Sakalava reo meny tanteraka ohatran'izay koa ny malagasy fa zay mahatazona an'io ka miaro an'io dia any amin'ny fahefana ka ny fankatoavana dia atolotra azy dia natao ny vazaha reo nazahoana andreo dady nakarina tany Merina nalainy vazaha naveriny taty tsy naveriny anio eo taty 1902 vao naverina amin'ny fomba ofisialy manetriketrika teto Mahajanga dika zay ao an-damosiny fa zahay namerina an'io aty ka zahay dia ohatrany hoe mba anisany le mitondra ny tany sy ny fahefana satria nitazona izy efa da manakasina. Tonga na raha politika zay amizay voarinako le fanontaniana teo 1932 zay dintsika fa nirodirody taty amintsika taty raha lay mongo 1932 io fifaninanana fiadian-toerana nisy to amindreo Sakalava be misatra Sakalava be mazava dia tonga hatrany amin'ny sehatra politika. Ohatra tena mivaingana andresanao teo iny nijoro ny MDRM ny MDRM nationaliste dia akaikikaiky kokoa fampelezan-kevitra ataony MDRM mifampiraharaha amin'ny be mazava
nitsangana ny padesma parti des déshérités de Madagascar metimety kokoa tamin'ny mpitondra ny padesma mamonjy an'ireto be misatra ratsorona zany amin'ny sehatra politika mankatoa fahatongavan'ny vazaha sy fitondran'ny vazaha be misatra fa miandrandra ny fiverenan'ny fitondrana teo aloha zareo amin'ny MDRM zareo be mazava dia nivaky any hatrany amin'ny sehatra politika le fisian'ireo lignage anankiroa zay be misatra sy be mazava hita io hatramin'ny élection tamin'ny 1951 1952 hatramin'ny propagande natao tamin'izany nilazany tompokila Jean-Jacques Natahi tamin'ireo be mazava reo raha mifidy anareo amin'ny loi de fer ka manao hoe anareo dia omenay anareo ny fanalahidiny douane tonga tokoa moa ny fotoana dia omenay anareo zany dia nomenareo lasany be mazava zany fitondrana ny douane dia be misatra koa manana ny olondry zareo fitondrana pro colonialiste pro io angambany azo kanaovana fotoana zavatra misy hatramin'izao tamin'ny fitondrana nisy tateorina tamin'ny fitondrany tsiranana mitohy foana io niady nisy tamin'ny doany avaratra sy doany atsimo dia avy amin'io be misatra sy be mazava io foana ary raha fitorina na fitsarana natao momba an'io amin'ny tribunaly nandritra ny 20 taona 30 taona mahery dia misy didy mivoaka fa tsy azo tsy tanteraka mihitsy ny fanatanterahana azy ianareo any amin'ny doany avaratra hono tokony mitazona andreo dady reo zareo aty amin'ny doany atsimo efa nitazona an'io dia ady be io hatramin'izay ka hatramin'izao ary rotsahany mpanao politika io na fitondrany Tsiranana na fitondrany Ramanantsoa zadimy 173 fitondrany Ratsiraka fitondrany Zafelbert dia izy hitatsika hatramin'izao io tsy milamina fehizay mihitsy misy disadisa misy amin'ireo be mihitsy tsy be mazava miteny an'izany ahako sanatria tsy hamofo tamandry aminareo havako nareo longoko jiaby na doany avaratra na doany atsimo fankalala atsika mifanaja amin'ny tanàna aty fa miresaka ny zavatra misy koa zay tsara fatarany be sy ny maro azy fa zavatra efa hatramin'ny ela io taranaka ny olo raiky reo io fa ny tsy ny fanaraka ny prala dia nanomeny ankilany zao ny andany zao iny tonga hatraty amin'ny sehatra politika hatramin'izay na tongavan'ny merina teto na tongavan'ny vazaha ka niverenatsika amin'ny indépendance ary mbola mitoy zany hatramin'izao ohatratsika fotsiny hoe efa manome fanampiana ny fitondrana dia aty amin'ny doany atsimo nanaovany azy efa lasa official zao nandrimboka tamin'ny taona 470 teo eo fa dia ty doany atsimo nanaovana ny mombamomba rehetra fitapoan'izy efa da manamakasina zay tsy tao ihany koa tamin'ny fotoanandro misy ampahany tamin'ny fotoanandro tsy tao izy efatra fa niparitaka taty atsimo sy aty avaratra ary misy tany atsimo varatra koa fa tany antranon'olona dia rehefa aveo moa fa natambatra izy ao fandravona ihany zany tsy hamofo tamandry koa fa samy marary atsika sakalava daholo ny zavatra misy tsika manaja ny fombandrazana mankatoa ny fanao hatramin'izay ary mametraka amin'ny toerany ireo olo metsika haja sy voninahitra dia nio razana mpanjaka mitondra teto aloha mialohany ny amaranantsika n'ilay etapa amin'ny faharoa tiako raha ohatra ka mety professeur hoe inona marina zany no antsoina hoe sakalava iza marina izy ohatra ny ahoana ny azontsika maritana izao hoe sakalava alohany amaliko an'izay zaho ba tsy ila sanatria tsy ila vanona mihitsy fa manokatra ny saitsika rehetra sampony nety mahajanga atsika fa ny fankahitesan'andro tondra fanazavana fotsiny ako io ty fomba ny sakalava zay mitahiry ny singambatan'ny mpitondra teo aloha ka hajainy io tompoiny io dia mendrika ihany fanazavana amintsika malagasy eny ny olona hajainao dia tompo fiantsona azy salama tompoko ny olona hajainao misy ansina dia mbola tompoko ihany koa ny ataonao ary Andriamanitra andriananahary dia mbola tompoko ihany koa amintsika zany rehefa hoe ny mikoezy tompo mety fanajana mpiarabelona io mety fanajana misy asina fa mety koa ny Andriamanitra andriananahary en français izy afa ny respect afa ny vénération afa ny adoration mazavazava koa izy raha izay faharoa
amin'ny tantaran'ny olombelona nisy foana io fianjahana io, nisy foana ny sa ary nisy foana ny fiverenan'olo lefa maty de mbola miverina am'resaka mpiarabelona ho antsika kristianina mba manatona anareo ny pasteur na ny mon père de la zao hoe ahoana moa ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Samoela voalohany toko 7 mba vakio hatramin'ny farany miresaka an'io mihitsy miresaka ny fanaovany Samoela efa maty sy ny zanany Saoly de ohatran'izay koa ny zavatra mavatra mamaky anareo ohatrany ataoko Deutéronome koa misy an'izay toko 7:20 andiny fasifaka hatramin'ny 8 tsy zava-baovao io amin'ny fiainan'olombelona misy moa koa miteny hoe reo sakalava reo manao zavatra mamoafady tsy nisy eran'izao tontolo zao misy fianjahana io misy fiverenany avelony hery tsy hita maso mipetraka amin'olona tsy tsika malagasy ihany manao no misy aty Afrika misy hatrany Europe misy hatrany Azia hitako misy hatrany Amerika hitako misy eran'izao tontolo zao tiako zany mba zarena amitsika mba tsy fanomezantsika tsiny tsika samy mahajanga hoe nenareo tsy izy fa nenay tena izy fa nenay tsy mety fa nenareo tena izy hanika na de ampitiavana ny tianao afantarana ny tantaran'ny sakalava de ohatrany menamenatra anao matahotahotra anao satria mamalakira tsy misy an'izany mihitsy fa zavatra efa nisy io ingavio mpitondra fivavahantsika kristianina na mompera io na pasteur io zao ny lazain'ny professeur Rabesa andao mba ho dinidinina tsy za mihitsy ny ampianatra anareo finoana kristianina fa mano pista fotsiny ako hoe mba tsara ho dinihina zany mba hafantaranareo ny fomba mampanao nisy tam'izao anak'Israely ohatran'izay koa ny fametrahana haja tanteraka miaraka amina hasina atao amin'ny singambatana diso atsika raha mehitra fa fomba ny sakalava samiriary io diso tanteraka atsika tsy laza raha tsy nihitako za mo nianatra atao amin'ny Saint Gabriel mahafantatra tsara ny relika nyreo olo masina zay apetraka amin'ny toerana misy azy mihitsy amin'ny fotoana katolika nandalo teto singambatany masimbafy Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'enfant Jésus de la face tsy izy rery miaraka amin'ny babany miaraka ndraiky mamany de nitsenaina amin'ny fomba manetriketrika nitety any Madagasikara nitety eran'izao tontolo zao ina mo mahasamby asa sanatriavako tsy mampitombo zavatra tsy mitovy sao de anafotoana ny sasany fa ataotsika akaikiny eo mba ho tazana maso ndray mitopy ny fomba ny sakalava manao dady singambatany mitondra teo aloha zay nametrahany fitokisana tanteraka mpanjaka ary nametrahany fiderana manokana no mbola everenany hajainy androany resaka finoana samy manany ny azy ny tsirairay fa ny ataoko zao de resaka scientifique ho atsika rehetrarehetra tsy zavatra tsy nisy eran'izao tontolo zao io fa nisy foana ny kristianina tonga teto efa taraiky be fa nisy finoana nazatra atsika teto tonga teto ny araby mitondra finoana silamo miverina am'izay am'le fanontaniana hoe ahoana moa zany moa ny sakalava aza dinitsika fa rehefa tonga teto andria mandisa roa efa nisy ponina teto tsy sakalava ny anarany efa nisy managna-dabo teto managna-dabo andabo amin'ny teny arabo saina nankasitrahanyndreo antala ohatrareo ireo ponina teto satria nainy fampiraraha taminy sady mividy andevo entiny mivarotra entina aminy entana aminy ary koa ivarotany andevo anareo managna-dabo manantsaina anareo de nataondreo hoe managna-dabo zay ny ponina teto boely nisy vazimba teto ary nandeha tavarabaratra atao tsika de nisy antambohilava nisy antandrona reo avy any androna zany tsy mety antandrona moa zany tsy mety izy am'izao tam'izany antandrona anarany de reo entre fleuve Mahajamba sy fleuve Laloza antambohilava fa rehefa babo ry zareo ara-miaramila ka ny zanahiny Andriamandiso arivo de ozy Andriamandiso arivo ainareo rehetrareo ko satria efa nankatoa ny Kôsmôgônia anay avy any atsimo zany hoe apetraka amin'ny razagna ampanjaka ny fitantanagna ny fanjakana ny fahefana sy ny vahoaka de raha mankatoa an'izany ianareo de fa sakalava be tsika jiaby zay zany sakalava ara-tantara misy atao loatra amin'io misy arabo amin'io misy mpivarotra be deaibe amin'io misy vazata amin'io re nijanona taty niara nanao
nanao tafika niaraka tamin'ny Andria mandiso arivo sakalava daholo reo ary zany Andria anday fotsy zany nge métissé nge Andria anday fotsy zay mahatonga azy hoe Andria anday fotsy zay ny mponina sakalava omaly zay nenenio ahoana hevitro manokana ty fampifampisareko amitsika fa atsika fandresy lahatra raha ilaina manao débat raha olona anankiray ka mahafantatra ny tantarany poirany foko sakalava araka ny resantsika tao anatin'ny 2 herinandro zay ka manaja ny fomba mampanao misy eo amin'ny sakalava manaja ozy izy ako na manompo am'le fiteny hoe hajaina sy ametrahana asina fa tsy am'le hoe manompo ohatrany manompo Andriamanitra andrenanary zay lazaiko hoe tompo daholo reo amitsika ka mankatoa ary mandray anjara am'izay ezaka atao mba iverena ny asiny reo mitondra teo aloha ka isiny fankatoavana amin'ny mpiarabelona fandraisana anjara am'izany rehefa tonga ny Fanompoambe mandray anjara zay nge nampatanjaka fitondrana sakalava na mitondra anao fisaorana midelela vola anao mitondra anao adidy karazana cotisation karazana hetra kely malala an'izany daholo ny tena sakalava ho avy ny Fanompoambe ay moa zany ny anjarako aminazy ty za tsy mahatondra vola fa za mahatondra omby ino ataondreo hoe omby magnitsy omby manitra aterinao ny omby manatitra anao vola ny anakay ranga tsy afaka tsy manana an'izay fa zay ndeha toka matsabaky zay no anaran'iny de samy mandray anjara io tsy mila pointage tsy mila hoe aizany carnenao fa raha mahatsapa anao fa manaja ny fomba mampanao misy amin'ny tantara sy ny asiny ty tany ty miainga atsika avy amin'ny tantarany sakalava de fa sakalava zany ianao fa tsy hoe araka ny fiheverany sasany azy raha tsy manositra tany malandy ianao amin'ny tare ohatra na mirandram-bola anao ka mozongozondoa mianjaka de tsy sakalava na ny famadika am'izay ihany koa ko satria anao sakalava de anao zany de tena manao fanafody mihitsy anao de tsy zavatra ataonao raha tsy modana fanafody tsy ohatrizay mihitsy ny fipetrany araka ny lazaiko teo finoana kristiana rehefa tonga de izy rahantsika miaina zao nanomboka tamin'ny taona 1869 teo nandray finoana kristiana tanteraka mpitondra merina raha navalina fa faharoa miaraka amin'ny vadiny prime ministre an'ilay arvony de lasa ohatrany finoana ofisialy finoana kristiana tonga commune missionnaire taty aoriana de ohatrany ino finoana ofisialy ataotsika entre guillemets ofisialy fa tsy misy eto Madagasikara na faritra anankiray aza ka niala tamin'ny fomban-drazana miara-mahita an'izany atsika maly sy anio tsy misy mandevinandro talata ary tsy misy manao fanambadiana amin'ny andro ratsy zany hoe maka hevitra ny mpanandro maraka ny hevitra ny fiarahamonina nentim-paharazana malala an'izany daholo mpitondra fivavahana ka Antoine ilazako hoe de omaly zay ny sakalava anio ny sakalava de zay lazaiko zay mahafantatra ny tantarany ianao ka manaja ny rakitra ara-tantara misy eo afaka mitonona anao ho sakalava mandray anjara fa tsy manesoeso sanatria fa raha anao kosa mponina ny mahajanga dia tsy zavatra fantatrao momba ny tantarany ty tanàna ty tantarany fitondrana tamin'ny tanàna ty nipoiran'ny mpanjaka be zao mpanjakatsika eto Guy Hermisy zay ajaiko fa izy taranaka ny mpanjaka nitondra taloha be misy satria avy any Andriamatindra arivo sy Andriamandiso arivo io zay ny anajako azy ary tena ajaiko fantany zany fantatra ny manan-tany zany fantatry zareo tandapa ireo zany fa petrako amin'ny toerana misy azy ry zareo zay ny azoko atao raisiko amin'ny fombany fahendrena malagasy izy fa metsaka ny tsika mahajanga miteny fa zay zanaka mazanga mazamazy zay sakalava mba hainao fomba ny tany ty mba nandray anjara ve anao am'izany ka sao de miaboka anao ponina ny mazanga anao tsy laviko zany za mazanga zany ianao eoa fa anao tsy afaka mitonona sakalava satria tsy fantatrao ny momba anao fantatrao momba ny tanàna ty ary tsy fantatrao ny toerana tokony ametrahana mihaja ara-piarahamonina mihaja ara-tantara amin'ny ranona sy amin'ny ranona sorana vetabe professeur tamin'izay fanazavana nety zay amin'ny herinandro manaraka atsika tapany fahatelo
afana kokoa ny adevitra satria hitra be kokoa amin'ny fiarahamony sika manoloana an'izay le maha-Sakalava zay akasatrana ianao professeur ary ny rary mbola hitanao amin'ny herin'izay amin'ny herin'izay tompoko mandrapeona daholo eo